Ny sabotsy efatra May ho avy izao kosa no anatanteraka ny fivorimbe ny fikambanana fampandrosoana ny firaisana isam-pokotany eo anivon'ny boriboritany fahadimy na ny FAF5 Tarenandriamatoa Naivra Oldina andinika ny raharam-pirenena indrindra ny mikasika ny fifidianana moa ny mpikambana mandritra ny izany. Rahabakarandriamanala sy Christian Rakotondramanga. Anatanteraka fivorimbe ny asabotsy efatra May ho avy izao ny fikambanana fampandrosoana ny firaisana isam-pokotany eo anivon'ny boriboritany fahadimy na ny FAF5 izay Tarenandriamatoa Naivra Oldina. Eny amin'ilay rezidansa Akerana no anatanteran'izany. Ifampidinika sy aka fanapahan-kevitra mahakasika ny fifidianana tanterahana eto amin'ny firenena fikambanana amin'ny fotoana io. Ny olana lehibe indrindra teto amin'ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mifahafantaran'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanatanteraka ny etaetam-bahoaka ka izay no impanjinanay amin'ny io fivorimbe io hoe iza no atolotsay amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary iza no tohananay ofisialy amin'ny fomba ofisialy ny iotsaka filoham-pirenena fa amin'io fivorimbe io zany no anambaranay hoetany ren-danitra ary anehoanay ihany koa ny vahoaka mpiaradia aminay ao anatin'ny fokotany 7 satria tsy azo atao hoe ny ambo anakatra ny lanitra fa ny Japy tsy madika tatatra. Ireo solotena mikambana eo anivon'ny fikambanana sy ireo mpiray foto-kevitra amin'ny FAF5 amin'ny fiheverana fa miainga eo anivon'ny fokotany ny fampandrosoana no anatrika izany fivorimbe izany. Fivorimbe izay manamarika ihany koa ny faha 1 taona